manoloana ny fandalovan'andrividoza tany amin'iny faritry ny Toliara iny izay hita fa tena nandravarava tokoa moa izany rividoza izany tamin'iny faraparan'ny herinandro iny ka nanao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana moa ireo traboina tao anatin'izany ary nandeha moa ny resaka etsiro indrindra fa niparitaka tao amin'ny Facebook tao izay nahitana any Andriamatoa sy teny namaly tamin'ny alalan'ny commentaire nilaza hoe tokony any amin'ny Andriamatoa filoha ianareo no mitaraina satria asan'izy ireo no miahy ianareo voaka sahirana sy traboina amin'izao fotoana izao hoy ny nambarany hatrany ka izay no niteraka resabe amin'izao fotoana izao ka nipitsipitsona zay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampandrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny savorovoro izay misy any Toliara any no tena impanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto fitsidiana ara-pomba ofisialy izay nataony komity mitandro ny fahitsina na ny CSI tamin'ny alatsinainy 3 martsa 2024 tonga nanao fitsidiana ara-pomba ofisialy fanajana tao amin'ny mpitahiry ny fitomboka sem-panjakana ministry ny fitsarana Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin Alexis tao faravositra ny komity mitandro ny fahitsina na comité pour la sauvegarde de l'intégrité izay fantatra amin'ny fanafoizanteny hoe CSI izay notariny filoha ampisolitoerana Andriamatoa Lala Ratsirahorana sy ny sekretera mpanatanteraka tao anatin'ny fitsidiana dia nifantoka kokoa tamin'ny ezaka iadina amin'ny kolikoly izay iraisany lahadinika izy ireo ka nodonihana tamin'izany ireo didy mandalana tokony hampiarina ary ao anatin'izany ny fiomanana amin'ny fampiarana ny paikady-pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly 2024 ka hatramin'ny 2024 eo amin'ny resaka fampahafantarana vonjy-tahitra indray izay laharana vonjy-tahitra ho an'ny polisy-pirenena ao Antananarivo renivohitra ao miezaka manamafy ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ny polisy-pirenena ao Antananarivo renivohitra noho izany dia navoaka sy nampahafantarana amin'ny alalan'ny fanentanana eny fotony ny laharana vonjy-tahitra azo antsoina 420 ora amin'ny 420 ora sy 7 andro amin'ny 7 andro ho an'ireo toby sy sampana samihafa ao amin'ny polisy-pirenena nidina fotony nanomboka teny Analakely sy ny brigade féminine de proximité na BFP niaraka amin'ny DRSP Analamanga sy ny CCT Tana hampahafantatra ireo laharana ireo ary hitety faritra maro ao andrenivohitra mandritra ny 10 andro manentana ny olo-pirenena rehetra ny polisy-pirenena mba hanome vaovao avy hatrany amin'ireo laharana ireo raha mahita na hiarany tsy fandriampahalemana any hoany ny tena filamatra dia mazava miaro sy manampy ny vahoaka ho izy ireo hatrany vorolanina ihany koa ireo vehivavy sy tanora mijoro sy miray hina amin'ny tanjona iraisana mandroso miaraka amin'ny herim-po sy fanantenana ary mifanomitanana hamaha ny olana izay mbola mamely ny fiarahamonina ary azo hatsaraina izany ny ankehitriny azo trandrahana ho tsara ny hoavy na teny mamy iray na fihetsika feno fiahina sy fitiavana dia efa afaka endritsika manova ny hoavy eo amin'ny sehatra izay misy atsika avy ny vehivavy sy ny tanora dia mahery fo ary afaka atao fototra hiangany fiovana eo anivon'ny fiarahamonina araky ny voalazan'ireo sontenan'ny vehivavy hatrany afaka mitia tsy misy fepetra ireo manodidina atsika ary afaka mamelona indray ny afam-panantenana na dia hiarany herisihitra azy vehivavy no mariky ny herim-po ray aman-dreny no fototry ny fanantenana ho an'ny taranaka tanora no fanalahidiny fiovana ireo indrindra no fototra ny aingana nananganana ny association fitia izay hitondra ny fanampiana feno
ho an'ny vehivavy sy tanora mba hanarenana ny ratrapo hisafidianana lalam-piainana vaovao ary hametrahana ho avy tsara kokoa. Raha voakasika ny herisetritra ianareo vehivavy, raiso ny andraikitra amin'ny fitiavana ny tenanao. Matoky fa azo ovaina sy hatsaraina izao tontolo izao, ka dia miraisahina ny vehivavy mba hanafoana ny herisetritra araky ny voalazany Ramatoa Mialy Rajoelina hatrany. Iara-mahita sy iara-malala fa nandalovan'ny rivodoza izay mahery vaika tany amin'iny faritra Atsimon'ny Nosy iny ary nahitana toerana dobo-drano sy nivoaka sahirana izay tao anatiny izay fandalovan'ny rivodoza izay ary tsy vitsy moa ireo traboina noho ny afitsoka an'izay rivodoza izay. Ka nandeha moa ny resaka ety zeroa tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook sy ny tariny, ka nahitana any Andriamatoa Siteny izay isan'ny solombamboaka voafidy tany Toliara no namaly any komanteran'ireo olon-tsotra ary nilaza mazava izy tamin'izany fa tokony hitaraina any amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena ianareo manoloana an'izao fahavoazana mahazo anareo tao anatin'izay fandalovany rivodoza izay. Tetsankilan'izay dia noraisiny io mpanohana ny fitondrana ho tsy firarahina any voakany Toliara mo izay fanioan-kevitra izay nataony Andriamatoa Siteny randransolony aiko izay, ka avy hatrany noentin'izy ireo nanaovana serasera sy noresahana ampahabe maso tamin'ny vahoaka tany Toliara tany tamin'ity herinandro ity, ary isany nanaitra ny maro raha vantany vao nahita ny fanioan-kevitra izay noentiny solombamboaka ny Toliara voalohany hatrany, izany hoe solombamboaka faharoa ao Toliara voalohany ao, tsy iza moa izay fa Andriamatoa Tinika Roberto izay nilaza mazava tsara ary nilaza ampahabe maso ny amin'ny hoe tsy tokony nataony Andriamatoa Siteny iny fanioan-kevitra iny araky ny nambarany hatrany, fa raha toa ka tsy mety aminao ilay asa amin'ny mahasolombamboaka dia tokony mametra-pialana na ihany koa miala tsy ho solombamboaka intsony ho an'ny voakany Toliara ianao fa mahatsara voafitaka ny vahoaka izay nifidy anao araky ny nambarany Andriamatoa Tinika Roberto hatrany. Miala izy teny io no antson'ireo vahoaka tao Toliara taoriany izay teny tsy voahevitra nataony Andriamatoa Siteny tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook izay, ka dia arantsika eto ara nitohin'izay vaovao mafana any Toliara izay amin'izao ankehitriny izao. Itsakilan'izay anefa dia nahitana fandalovan'ny filoham-pirenena tany Toliara taorian'izay fandalovan'ny rivodoza izay tamin'ity herinandro ity hatrany, izay tonga nitsidika an'ireo traboina ary nandalo hatrany ampanimo izany filoham-pirenena izany tamin'ity herinandro ity, nijery ny marimaritra iraisana mba hafahana manampy ireo traboina vokatry ny rivodoza izay. Izay sy zay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.